Orinasa lehibe manjara ny vokatra an-dranomasina eto Madagasikara ny orinasa Manda SA. Azo antoka tsara ireo vokatra ireo noho izy mandalo dingana maro vao tonga eny am-pelantanan'ny mpanjifa. Manamarina izany nahazoany orinasa Trophée Roux, le meilleur exportateur de l'année, le meilleur entrepreneur de l'année. Antonany maro ny efa nandrarana tamin'ity sehatra ity. Manaparitaka ireo hazan-dranomasina eto an-toerana ny orinasa, tsy vitan'izany fa manondrana ny ivelany ihany koa. Tsaika efa maro no efa nanana ny manda nandritrizay fotoana izay ka tsy nitsahatra nikaroka ny fomba rehetra hisarihana amin'ny mpanjifa izy. Isaky ny misy hetsika ara-barotra mandray anjara foana ny manda. Folo taona tsy niala mihitsy tanatin'ny Fiarmada dia hita foana hoe memivoatra ny Fiarmada. Inona karazana trondro tamin'ny Manda SA? Trondro zany maro asa. Misy crevette aloha voalohany indrindra, misy koa ny trondro filet de poisson, boulette de calmar, maro karazany. Tsy ny hazan-dranomasina ihany no atolony ho an'ny mpanjifa, fa manome fahafaham-po amin'ny alalan'ny sakafo spécial fruits de mer ihany koa izy. Sakafo masaka dia sakafo manta dia miara-mihinana manta sy masaka amin'ny mpanjifa izay. Ao anatin'ilay sakafo masaka ino avy ao anatin'ilay izy? 100% hazan-dranomasina. Momba sakafon'ny Manda zany dia mbola tsy miova hatramin'izao ny tsirony. Efa fotoana maromaro nahafantarako amin'ny Manda. Misy exposition koa ndray mandeha hoe Madino teo amin'ny Sainte Famille. Dia hita mihitsy zany fa natoky hatramin'ny farany mitana ny qualité-ny. Dia afaka ahoana foana zany hoe hitokisana ny Manda sy ny trondrony sy ny sakafony. Dia mbola afaka hoe miaraka amin'ny Manda foana zany naiza na tsy eto amin'ny Fiarmada zay no azoko ambara.
satria fantatra aloha hoe misy resaka fruit de mer nefa zay re makafy fruit de mer dia mitsofokato aloha na sady manao goûter any ankizy. Tsara le izy fa misy produit tsy fantatra sasany hoe inona moa le misy sasasasany tsy fantatra izany le izy. Indroa angamba zao. Fa tsara le izy ka tena tsara be. Tsisy manao fruit de mer mihitsy aloha zany ny mpanao sakafo eto hoe afa-tsy manda dia mba nakevitra dia hitako hoe mba ohatra mirary izy koa zany madio hoe dia ohatrany hoe azo antoka dia izay na tonga ny anakato amin'ny manda tsisy manao charcuterie non fruit de mer tsisy nanao fruit de mer mihitsy zany efa tsisy eto ny sakafo sy hoe azo antoka madio. Efa fividiananay zany ato amin'ny poissonnerie manda dia izay koa efa mpihinany eto dia hitanao hoe mba mahafa-po. Zay voalohany aloha tena hoe dommage tena hoe par hasard zany tamin'ity fermage ty. Atony ny vidiny par rapport ny hafa sady mahafa-po sady madio tsara mate hinana. Izy aloha matsiro sady amilay misy variété tsara zany zao crevette, fruit de mer, calamar tsara mihitsy. Vao tonga vao androany vao nanandrana le izy. Izy aloha tsara edy sady matsiro no hita hoe le izy tonga dia légume fotsiny dia fruit de mer fa tsisy matavy be dia. Anisan'ny mpandray anjara mavinitra amin'ny tsena be ny tantsaha na fiaramadama orinasa miavaka sangana mihoatra amin'ireo trano hoe hafa mihitsy azy no ireo somebisebiny olona isakafo sy anjifany hazan-dranomasina eto Madagasikara. Na ny vahiny na ny malagasy samy mankafy ireo vokatra ireo. Alors on choisit ce plat parce qu'on présume que c'est frais, que ça vient directement des produits de la mer. Parce qu'à Tananarive, on n'est jamais sûr que ce soit bien frais. Ici, je crois que c'est bon. Ah, c'est excellent. Est-ce que vous fréquentez le Non, c'est la première année. Habituellement, c'est une époque où on n'est pas là. Et cette année, on est là, alors on profite de venir. C'est la deuxième année qu'on voit Stodam ici, donc nous on fait la foire aussi. J'ai un stand où on vend du noni. Voilà. Je fais ma pub pendant que j'y suis. Nonimad, c'est la santé aussi. Et le poisson est délicieux. Et Stodam, on a vu une émission à la télé où elle va ramasser les crabes toutes les nuits, elle circule en 4x4 toute la nuit, et bien il faut le faire, elle est courageuse. Et si elle réussit, on sait pourquoi, parce qu'elle bosse. Elle travaille vraiment énormément. Et donc, est-ce qu'il y a une différence des fruits de mer venus de France et à Madagascar? Non, mais ils sont très bons ceux de Madagascar. On n'a rien à envier aux fruits de mer de France. Ici, on a des bons produits. Donc, c'est pas besoin d'acheter des produits français. Déjà, ça serait trop cher pour les... It's very good. Yeah, it's really good food. Yeah. It's nice that they have it here at the fair. Yeah.
I came last year and had a good time, so I decided to come back again this year. And this is my first time. Yep. Yeah. Yes, it's good to have seafood even when we're not near the coast. Pour l'instant, je suis qu'à moitié du plat, mais c'est déjà bien. Bien et bon. Bien et bon. Ben, moi, c'est la première fois pour Madagascar. Moi, c'est la première fois parce que c'est la première fois que je viens ici aussi. Et donc là, je découvre un peu toutes les cultures d'ici, quoi. Voilà. Et que sur la Réunion, je possède déjà un restaurant avec le genre de système, mais avec du poisson. Le spadon, le marlin, le thon, la dorade, tout ce qui dit crustacé, on ne fait pas. Et on a une poissonnerie aussi de transformation. Est-ce qu'il y a une différence entre le fruit de mer au Madagascar et... Ben justement, à La Réunion, on n'a pas beaucoup de crustacés, de fruits de mer à La Réunion. Donc je vais mettre en partenariat avec Panda, la société d'ici là. Très bientôt, c'est en train de se faire. Comment était le plat? Très bien, c'est la deuxième fois qu'on rend des visites. Très très bien. Quels sont les conditions? C'est agréable d'apprendre à connaître tous les produits malgaches, c'est surtout pour ça qu'on est là. Hein. Est-ce qu'il y a une différence dans votre pays? Oui, chaque pays a ses spécificités, hein. On ne peut pas faire de comparaison, hein. C'est très différent. Hein. Très différent. Mais c'est agréable d'apprendre à connaître tous les produits. Moi je viens de France et mon ami vient de Belgique. Okay. Est-ce que vous avez des propositions concernant le Inde? Non, c'était... encouragement. Ah, c'était très bon. J'ai trouvé que le poisson était très bon, les camarons aussi. Très bon, bien grillé sur la planche comme ça là-bas. C'est très bon. Très bon, il faut continuer. Hein. Mirary dia mirary tokoa raha ny vidiny nefa tsara kalitao no tena natoraly. Vidiny zany mirary eny fa amin'ny anay ara hoe eto sy ny any am-point de vente samy hafa misy. Ity zany misy fihenam-bidy, ndraiky voa. Ohatra afaka manome ohatra? Ohatra zao hoe raha ny crevette anampy amin'ny sachet zao raha ty ampiasako ty efa de corte izy ty eto ny ray alina fa raha ny am-point de vente ty arivo sy ray alina. Zay zany ohatra anankiray. Ohatra ohatran'izay daholo misy fihenam-bidy daholo izy. Ankoatran'izay ohatra ihany koa zao ny filetronty ny point de vente nay raha ny 1 kilo 20 000 indray ny francs fa ito izy 17 500 francs. Raha tonga ilay safidy dieta an'Allemagne dia tsara be ny kalitao zareo a. Dia vidiny koa tena mirary dia mirary. Izay zany misy avy any ivelany mihitsy ny ara tena client zareo a. Dia matetika mihitsy izay mandeha mamonjy amin'izay point de vente misy an'zareo. Inona tena ny safidianana hoe avy any ivelany efa natsiro mividy amin'ilay izy? Satria efa nazavaiko anao hoe ny kalitao ny tena tsara, ny tsiro ny tena tsara mihitsy. Ny safidinay amin'ilay viditron'reto efa vidy eto izany raha fa misy ohatr'izao. Dia sady mora izy ny tsara dia tonga dia efa mpividy eto raha zany tonga dia makabetsaka mihitsy nay tonga dia any amin'ny valerana 500 000 600 000 tonga dia alainay dia. Inona tena ny safidiananareo any mividy fruit de mer be dia be? Misy tombontsoa? Mora zany eto dia manararoatra ilay ohatr'izao. Ary inona tena vokatsoa amin'ilay fihinanana fruit de mer? Vokatsoa ve? Calcium, les choses zany aloha tonga dia le fruit de mer ohatr'izao zay le mividy an'ilay trondro amin'ilay ohatr' zay tsy fatapatatra ana dia zay no tena safidianana hoe aloha aloha tonga dia le amin'ilay oui.
Ankoatr'izay, azo atao tsara ny mamadika ireo karakasina foza ho lasa zezika biolojika. Porofon'izany ny andrana natao tamin'ny alalan'ny fambolena beteravy. Izahay rehefa mividy crabe dia crabe avec bout mbola miaraka amin'ny fotaka be iny. Dia iny zany no au lieu dia arina fotsiny iny dia afaka récupérer na vadika zezika ambolena. Fa tena mahavokatra tsara mihitsy dia izany projet tsara. Mieritreritra an'izay fa misy étude efa ataon'ny CNRE en cours any. Dia miandry an'izay zay ahafahanay ohatrany hoe conclure an'ilay projet zany. Fandresena lehibe ho an'ny orinasa manda ny fandraisana anjara tamin'ny Fiarmada fa indrindra ny andiany fafito ambin'ny folo farany teo. Afa-po ny mpitsidika nitombo ireo olona mahafantatra ny orinasa. Haingo nandravaka ny Fiarmada mihitsy azy. Ny poissonnerie manda moa zany dia araky ny présenteko azy tamin'ny président république teo dia ny poissonnerie manda zany ny fleuron ny Fiarmada zany izy izy moa zany namarana ny fitsidihan'ny président ny Fiarmada tamin'ity andiany fafito ambin'ny folo ity izay marihana fa sambany mihitsy ny filoham-pirenena mba nitsidika ny Fiarmada ka ny namarana zany dia standy anankitelo. Standy curiosité de la foire, standy particularité de la foire, dia ny farany indrindra ny fleuron de la foire. Ka tena mahafinaritra mihitsy satria tena zava-dehibe mihitsy no fandraisana anjara ny manda hatramin'izay ary efa ela izy no nandray anjara tato amin'ny Fiarmada. Efa ataontsika efa folo taona angamba izy zay no nandray anjara tato efa hatrany amboalohany mihitsy izy dia somary nijanona kely dia niverina indray dia zao tena lasa fleuron de Fiarmada zao mihitsy izy zany izy ny tena sangany zany amin'ny stand rehetra eto amin'ny Fiarmada. Ko dia misaotra indrindra ny tompona andraikitra ambony rehetra ao amin'ny poissonnerie manda. Tsy nataon'ny filoham-pirenena Erajonary Mampianambanjavatra ny trano evany manda fa teo aminy namarana ny fitsidihany tamin'ny Fiarmada andiany fafito ambin'ny folo. Tsara fantatra fa noho ny etaetan'ny mpanjifa manana vina ny manda nokatra restaurant spécial fruits de mer. Eny talata maty nanaovana izany ary efa andalam-panatanterahana. Misy restaurant efa isokatra trano fisakafoanana ngeza be eo talata maty efa isokatra dia optimiste be zay hoe tiany mpanjifa ilay zavatra ataonay dia manantena hoe tonga dia mandeha be io.